Anatsahatra ny asa fampianarana sy ny asa fikarohana, io no fanapahan-kevitra noraisin'ny sendikan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra sampana Antananarivo nandritra ny fivoriam-be izay notanteran'izy ireo androany. Nanapa-kevitra ny fivoriam-be SEcES sampana Antananarivo androany fa hampiato tanteraka ny asa fampianarana sy ny asa fikarohana eto amin'ny oniversitem-panjakana sy ny foibe mpikarohana nasionaly miorina eto Antananarivo mandra-pampivaly ny zavatra nitakina. Ireto avy ny zavatra nitakina nandritra ny préavis de grève voalohany, ny fandoavana tsy misy atakandro, ny indemnité de recherche mankany amin'ny retraite ho an'ireo retraité chercheur mbola manatanteraka ny asany mialohan'ny faran'ny taona. Faharoa manaraka an'izany, eo ihany koa ny fitazomana hatrany ny obligation de service ou 125 heures isan-taona manomboka amin'ny AC heures complémentaires 2015-2016 tahaka nefa nitakina taminay taorian'ny taona 2005 ny mandrakitiny androany. Mbola tsy nisy ny fionana teo amin'ny tompona andraikitra dia ny ministeran'ny fampianarana, ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sy ny sendikan'ny mpampianatra tao anatin'ny 27 ora nametrahan'ny SEcES ny fanambanana itopona ary izao nirosoana izy ireo amin'ny fitakian'izy izao. Hatramin'izao aloha mbola tsy nisy ny fionana, mbola tsy nisy ny fampiantsoana, mbola tsy nisy ny fampidiniana. Ary izany indrindra nahatonga ny rehetra teo nandray fanapahan-kevitra hoe satria efa tsy miaintsony izany mpitondra fanjakana sady tsy mamaha olana ny mpitondra fanjakana dia hiroso amin'izay fampiatoana mandrapisin'ny vahaolana izay ny SEcES sampana Antananarivo. Ary tsy vitan'izay fa dia handefa taratasy karazana fiangaviana famahana olana any amin'ny filoam-pirenena. Ikatso indraraka izany ny fampianarana ambony manomboka izao ary mety hitohy amin'ny taona vaovao iny raha tsy misy ny marimaritra iraisana. Samy nanatsahatra ny asany araka izany ny sendikan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra avy any Toliara sy ny sendikan'ny mpampianatra mpikaroka eto Antananarivo.